mianatra eo tongotrao. Fahameraabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fanaisana ny lesina ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity misotro an'Andriamanitra trantsika fa mbola meny famindram-pony mahazo an'izao fotoana manokan'izao andraisana ny fahamarinana. Alohan'ny deratsika amin'ny lesina anio dia vavakisika. Andriamanitra hitsara anjezindanitra misaotra anao izahay ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra indrindra reo satria noho izany fitiavanao izany maheto anay ary koa manome ny fahamarinana ianao ary menao sakafom-panatrana izahay mba fany mitomba ara-pinoana ary tsy havariana anay ao anatin'izao firoadrohatra n'izao fiainana eto an-tany izao. Ampianaro hatrany izahay hibanjina anao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mibanjina an'i Jesosy. Jaona 1:20 no hodinitsika an'io. Vao avy namerina an'i Petera indray ho amin'ny asa fanompoan'i Jesosy manko ary nilaza taminy hoe manaraha ahako. Azo inoana fa fanarahana rabakitenan'i Jesosy akeny amorom-pasika izany. Ny antony dia noho Petera nitodika ka nahitany Jaona nanaraka an'i Jesosy ihany koa ary nanontany momba ny Jaona izy hoe tompoko inona no amin'ity lehilahy ity? Raha namerina an'i Petera ho amin'ny fanompoana indray Jesosy dia nilaza mialoha ny fomba hahafatesan'i Petera toy ny naneho fahalianana ny amin'ny fomba hahafatesan'i Jaona koa Petera ka nahitsin'i Jesosy ny fisainany mba hifantoka amin'ny toe-javatsarotra hatrehany eo ampanarahana azy fa tsy hanany amin'izay hitrangany amin'ny mpianatra hafa akory. Tsy azony olona araka ny tokony ho izy ny tenin'i Jesosy rehefa nanao hoe raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko ahoanao izany fa manaraha ahy ianao. Neverin'izy ireo fa ny hevitry ilay teny dia hoe hiverina mialohan'ny hahafatesan'i Jaona Jesosy. Rehefa nandeha nefa ny fotoana ary ny alehibebe Jaona dia ho fotoan-tsarotra ho an'ny olona tokoa ny fahafatesany kanefa tsy niveriny Jesosy. Nahitsin'i Jaona izany fiheveran-diso izany ka nambarany fa ny fanirian'i Jesosy no nambarany teto fa tsy faminaninany amin'izay hitranga. Taridarana manan-danja ho an'ireo andro ambiny ao amin'ny lesona amin'ity herinandro ity ny fifantohana amin'i Jesosy fa tsy any amin'ny hafa. Jesosy irery ihany no mpamonjy antsika. Handisy fanantenananao ny olona, tsy azo hitovirana izany. Mety handratra anao, hanimba ny fisainanao, hanimba ny fonao mihitsy aza. Mandraindray ny loha hevitra momba ny fahatakarana ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana izay dinihina amin'ny talata hatramin'ny lakamisy ary ao anatin'izany no ekendrena ny ahalalana an'i Jesosy ny anarahana azy. Izy irery no tokony dobontsika. Izy ihany koa mpitaridarana antsika. Na dia eo aza ny fanampiana mety omeny hafa ho antsika sy ny torohevitra amin'ny fitaridalana an'izy ireo dia tsarovy fa izy irery ihany no ifantohan'ny fijerintsika. Ny rinany dia mba ho tahaka an'izany koa isika. Tsy hanao tahaka ny Petera izay sahirana mijery ny ho avin'ny hafa fa ianao dia mimpanjina mandrakariva an'i Jesosy. Amen. Renay Andriamanitra tsara anjesan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro mandrakariva izay hifantoka aminao Tompo fa tsy amin'ny hafa ary irinay tokoa izahay mba hanam-pitiavana ihany koa ny hafa tahaka ny fitiavanay ny hafa mba ho vonjena dia mba ho sahazan'izany ny faniriana ao am-pony tsirairay avy aminay ka hanam-paniriana sy hanam-piniavana ny hanao ny hafatrao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotr'i Jesosy isan'andro.